tenenana eny tokoa ela ny fotoana izay atao hoe tsy niarahana nisy ihany ny fandalovan'ny pasteur teto tamin'ny volana jolay izy iny volana aogostra dia namita ny fikaroana tany Suisse izy tonga eto indray izy zao nahavita somatsara izany fikaroana izany dia araka ny teneniko teo hoe fanatry tavy eto itsika nefa ny fiangonana dia araka ny teny malagasy hoe tsindrin-daona asa manahoana moa fanazavana an'izany hoe tsindrin-daona izany fa ao anatin'ny tantara kely angamba no anamafisako azy raha teny Ivato zay omaly ny fampiarahaba tamin'ny sampana Dorcas zay moa efa niona ihany teny Ivato dia ho tantaraiko aminareo ny zava-nisy teny niaraka tamin'ny sampana Dorcas vehivavy ny tany fa ny tena moa lehilahy amin'ny mahafoloan'ny braom-piangonana dia nanatrika tany eo amin'ny 30 metatra miala ny vavahady no misy ny latabatra ipetrahanay manoloana ery ny vavahady lehibe fidirana ao amin'ilay trano zay nandehananay ny vehivavy nitodika any amin'ny any afara zany manoloana fa za kosa manoloana ny vavahady dia mandalo ny tomobile ao ambadiky ny vavahady le vavahady moa zany somary fenofeno ihany fa ary ambany misy irika kely azo jerena dia mahita tomobile ny ray avy aty amin'ny akavia ny ray avy aty amin'ny akavanana dia miresaka le vehivavy hoe tomobile mandalo reny dia eo zany efa nieritreritra hoe misy zavatra eritreretiny reto vehivavy reto 10 minitra tao arinan'iny nisy tomobile nandalo ndray dia nijanona tao afaran'le vavahady dia nisy olona niala dia nijoro teo amin'ilay vavahady dia nitongony ihany ny hita dia teo izy niodikodina teo efa 3 minitra 4 minitra dia nisy niteny hoe oraka izy azokafo ny vavahady dia nisokafana ny vavahady dia vehivavy niditra teo dia nioraka daholo le vehivavy eo amin'ny sampana Dorcas hoe inona moa le izy iny tsy tadidiko le phrase tadidin'ireo vehivavy ireo zay hoe zéro inona le izy moa zéro fahatarana dia tsy haiko moa inona ny dikan'izay fa ry zareo mahay azy zéro fahatarana zany ny vehivavy amin'ity taona 2024 ity afaka 10 minitra an'iny nisy tomobile ndray tonga dia za mijery any amin'ny vavahady any ny vehivavy mitodika aty tsy mahita n'le ary amin'ny vavahady tonga le tomobile dia nirahana indray ny mpanokatra vavahady hoe sokafy rehefa nisokafana le vavahady niditra le tomobile tsy hita hoe iza ny olona ao anatiny ao nioraka daholo zareo vehivavy ao amin'ny sampana Dorcas inona le oraka nataony paster dia gaga hoe ahoana ny ahitan'le vehivavy ny vavahady ary za mahita tsara n'le vavahady ry zareo aty tsy mahita n'le zava-misy ao dia io zany tonga saina hoe ay moa efa tena tsindrin-daona mihitsy te ahitan'ny paster reto vehivavy reto isaorana azy zany teo ihany koa nahazahoako lesona zany hoe ahoana moa zany raha hoe tonga i Kristy tonga i Jesosy raha eny amin'ny rahaolanitra izy zany tonga i Jesosy dia inona no tenenitsika zay kristianina dia raha ioraka ohatran'ny vehivavy ohatran'izay hoe Jesosy dia mbola misy anankiray ao anatin'ny baiboly voasoratra manao hoe isaorana ne le avy amin'ny anaran'i Jehova tantara ihany zay fa mba tiana ho hita maharitraritra ihany koa moa paster mijoro mba hitantsika hoe salama vatana salama saina izy io tonga somatsara aty Madagasikara araka ny hitatsika amin'ny hainao manjery ihany moa zany hoe ny tsika malagasy rehefa mandeha any an-dafy ihany hoe ray volana
mandeha any dia efa tsy mahay miteny gasy trony fa araka ny teneniny teo hoe mbola mahay miteny gasy tsara izy a na dia atao hoe efa ho heritona zay sa heritona izy ny tany mbola mahay miteny gasy tsara mahay mitory-teny tsara zay no ela fa ireo ny fiangonana tsy ndrindaona mahitanao pastera tonga soa dia miarahaba anao noho izany a miarahaba na vita soa ny asa fikaroana tany Suisse miarahaba anao ihany koa tonga soa eto Madagasikara namakivaky any teny ambony ranomasina sa teny amin'ny namakivaky ny iny tany maina any aninona zay iny any Sahel zay manko rehefa mandeha roplanina dia mamakivaky an'iny tany maina iny dia tonga soa eto Madagasikara izy a dia nifanatrika tany zay omaly a tany an-dakana fa eto ny fiangonana dia mahita azy eo a ampifaliana dia miarahaba ihany koa nahatratry ny taona vaovao mbola tsy tara angambo zany fa teto moa efa mifampiarahaba ihany tamin'ny fiangonana tamin'ny voalohany taona miarahaba nahatratry ny taona pastera dia mirary soa hotahiny tompo tratran'ny taona mitsingerina zay angamba no tsetratsetra fiaritra tsy maintsy natao zay satria ray aman-dreny tsy maintsy tsarona eto anivon'ny fiangonana izy a ko dia raha sitrakinareo dia mangataka ny mpitandrina mpianadrara ny barao-piangonana ny loholona sy ny dekona ary ny filohan'ny sampana sy ny sampanasa rehetra eto anivon'ny fiangonana andray tanana an'izy mivady eto anoloana sotra indrindra reo filoha amboninahitra raha mbola ao ihany koa dia afaka mitsangana tompo
fiangonana moa dia afaka miarahaba ihany rehefa vita ny fanompom-pivavahana rehefa avy eo fa noho ny fanompom-pivavahana isika dia ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Eny ary araka lazainy teo moa le anankiray re volana tarandafy dia izy hoe as you know that I don't speak correctly our language et comme vous savez bien que je ne vais pas parler correctement le malgache donc je vais être bref. Zay natao lery soatran'Andriamanitra isika tamin'ny zavatra rehetra izy nakanay tatya dia nitondra anay tany dia nitondra ny fitena matretrika satria tsy mora koa ny zavatra tany fa manao recherche poste doctoral zany amin'ny université ny Lausanne tsy mora satria anatin'ny top 40 le université donc zany zavatra avolentana amin'zareo zany na amin'ny lafin'ny teknôlôjia zany na ninona na ianao rehefa mpianatra tsy maintsy miomana tsara satria raha vao voakanao ny bibliographie dia efa mahavitrika be le satria international misy japonais misy amerikana sy ny takan'izany ampianarinao dia mandra-panaovanao préparation amin'ny herinandro dia zareo no mahita aloha ny zavatra ho ampianarinao raha vao tsy mitandrina dia miasa koa zany tamin'ny fiangonana satria nasain'zareo nampianatra koa zany dia tsisy ny eritreretina tonga tany Espagne tonga tany Allemagne Frantsa moa tsy resahana fa matetika andehanana nititra nankaniny zany le asa raha ny resaka fiangonana zany dia ny fiangonana malagasy teo koa ny ambasady malagasy nakana tamin'ny fetiny firenena malagasy nitarika ny fanompom-pivavahana rehetra sy ny takan'izany izy tao anatin'izay dia manao asa interculturalité koa zany manazava natao hoe culture zany alafin'ny sociologie zany dia Andriamanitra nisorana amin'izany rehetra zany ny vokatra hita maso moa efa hita maso ny projet zany efa tonga any zao le misolo anahy ny projet zany niavina zany tamin'ny alalan'ny fisedrana anazy zany dia misy docteur avy aty malagasy anakefitra mandeha isa-taona mandra-patonga 2027 concours foana moko zany le izy zay zany vokatra hita maso vokatra hita maso faharoa zany izy fa matsimbola azo l'université nisy niavina tamin'ny novembre ana miliara ihany le vola dia vokatra ny exposé nataoko tany koa zany nazareo an'izay zay ny vokatra hita maso ny tsy hita maso moa zarena tsikelikely ny fahalalana sy fahendrena fa zareo reto aragaga ny bataina le nisokafina valizy anankiray le 23 kilo dia inona mitao moa boky fotsiny mitao fa tsy chocolat kory dia zarena tsikelikely ny voandalina momban'izay misaotra ny narefo loamboninahitra loolona ny borao ny fiangonana ny azona ny fiangonantsika nanao ny fampandehanan-drara rehetra miaraka amin'ny mpitandrina izay mpisolo toerana sy ny mpitandrina mpizadra raha sy navelanareo kamoty ny fiangonana teo nareo dekona sy loolona teo nareo sampana nandeha avokoa ny etsika rehetra tao anatin'ny 3T sy nganina manokana ny fankalazana ny arahana tamin'ny VFL zay efa hitantsika ny fahatsaran'ny fiangonana misaotra ny komité ny fankalazana koa isika zay tariny filohany ary misaotra reo brao sy ny komité zay misy tsy eto nanolo tanana dia tsy ato amin'ny chapelle ary isaorana izy ireny misaotra nareo kristianina tsirairay koa tsy nanao hoe tsy ho pasteur dia afaka heritaona zay vao hivavaka misaotra ny lafin'ny teknika satria manaraka tsy indraindray any zany amin'ny zavatra atao ty zany dia satria zany ny ankamaroany ny fiangonana malagasy aminy dia mivavaka riva dia raha tsy mampivavaka maraina zany dia mba mijery ny antsika zany fa indraindray sady mampivavaka maraina amin'ny vazaha dia mampivavaka riva amin'ny malagasy dia mirarosoa ny malagasy rehetra tany betsaka ny zanaky ny chapelle hitanay taminy ary ny mahagaga ary amin'ny fijanonana amin'ny autoroute mbola mahita zanaky ny chapelle gaga fotsiny na hoe misy fijanonana mako izy ireny dia sady misy resto dia andeha kely ao dia io fa misy zanaky ny chapelle rehefa tian'Andriamanitra iona dia miona foana dia ny karakaranay tany zanaky ny chapelle nandray vahiny tamin'ny SP37 dia nandray vahiny tao zany zanaky ny chapelle efa ngeda be ny ankizy kely mpipetraketsy izy anisy mikarakara ny lafin'ny teknika tany dia nandray anay tao dia izy mihitsy miandraikitra ny lafin'ny teknika tany zany tamin'le so d'apartame dia tany Allemagne koa zanaky ny chapelle no
lohany koa amin'ny fiangonana tany Berlin ny Elza fa izay malala ny Elza Jameson trésorier fiangonana mbola vomy moa izy vondrombavaka any Berlin zany le nafatra nanan-kany zany malagasy eo amin'ny 700 eo zareo zany miara-mivavaka dia mbola isam-bolana moa le vavaka zany zay mahatonga nandehandeha be satria mijery an'ireny koa zany a reny vondrombavaka reny zany dia ny sodaparitany koa zany a tsy maintsy natao ny asa tao ka vita soamantsara ny tany zany a recherche post doctoral zany le izy a dia ny farany isorana zany a reto vadamanjanaka reto nanakilozana zay mahatonga azy akarina eto zany a mba mitsangana kely nareo tsy lozako ela be tsony zareo reo dia misaotra amin'ny tompo zay zany a dia misaotra antsika rehetra ny tonam-bavaka raha tsy ny vavaka nataonareo a manahirina ihany satria ianao reriny ihany a stress itsy andaminy a miasa natao aminy dia zava-dehibe rehetrrehetra fotsiny hoe -5 degré a miditra avion a totony hoe vato a 30 degré sady maty jiro hoe ianao manolotra passeport iny pio bienvenue dans le pays a dia misaotra amin'ny tompo zany a tehako ho an'Andriamanitra ho antsika rehetra saotra tompo raharaha izao dia miangavin'ny tompona andraikitra nambaran'ny raharahany fiangonana. Ho aminareo rehetra izay amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famindramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Salamo 7:10. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny aladin'ny Baiboly dia amin'ny heriny anio fa 7 volana Febroary. Koa misy ny valopy izay hozaraina amintsika ary averina amin'ny fotoana io. Vitsivitsy ihany izy no ao ka afaka atao amin'ny valopy tsotra fa mariana ny hoe aladin'ny Baiboly, ny anarana ary ny maribola. Andray fitenenana ny rantsana RFF sy ny sampana Sekolelahady. Misy kitapo adino, misy kahie sy Baiboly amin'ny anarany Andrianomenjanahary Aina Eli. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana VFL. Shalom. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia hanatanteraka fifampiarabanana tratry ny taona ny sampana izay atao ny sabotsy 9 volana Febroary ho avy izao. Izay atao eny Emertsiafindra Ambohimangarova any amin'ny Tatilali. Samy mitondra vary sy laoka sahaza ny tsirairay. Ny fiara hitatitra dia hiainga amin'ny 7 maraina eto am-piangonana. Ny fara-fisoratana anarana dia ny talata 4 volana Febroary. Misy ny fifanakalozana fanomezana izay atao ka tsy latsaky ny 5,000 ariary. Avy amin'ny katekomena. Ampatsahivina isika fa amin'ny alahady 7 volana Febroary ny fifampiarabana natratry ny taona. Koa entanina isika isoratra anarana ny amin'izany. Ny fandraisana anjara dia 4,000 ariary. Akanjo fleuria ny an'ny vehivavy ary fotsy ambony sy ambany mainty ny an'ny lehilahy. Mitondra fitaovam-pihinanana sy vary masaka. Koa manentana ny fahatongavantsika amin'izany. Komity ny liturjia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa. Mivory ny komity sy ny mpiandraikitra ara-panahy isaky ny sampana anio rehefa mirava ny fiangonana. Tahiany Jesoa daholo. Sampana Dorcas. Fiadanana ho anareo avy amin'ilay Andriamanitra ray be fitiavana. Misaotra ny tompo fa vita soamantsara ny fampiarabana natratry ny taona 520 izay natao teny amin'ny tokantranon'ny Renimpia Jeneraly Sederanvady teny Andakana Ambodratrimo. Isaoran'Andriamanitra ny mpitandrina ho mba ambady rehetra
ny braon fiangonana, ny renim-pia rehetra, ny mpikambana. Mankasitraka tamin'ny fitiavana, tahiny tompo hatrany isika rehetra, fa Kristia no fihavanantsika. Sampana sekoly alahady, miverina ny rantsana tany-ketsa ny hariva amin'ny 3. Rakim-pisaorana, Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza. Rakim-pisaorana no ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako tamin'ny lafiny rehetra sy ny fitiavany ary ny fahasoavany atolotra ho an'ny STK. Rakim-pisaorana atolotra ny mpitandrina telo mirahalahy noho ny tsingeritaona nahaterahana omalo izay feno 10 taona. Ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny hafaranao. Mangataka vavaka sy firana fanampiny laharana 720. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Faly miarabantsika mpianakavy finoana avy amin'ny rantsana RFI fanoandresako fitenenana fohy. Teny nomena ka teboka. Misy zavatra hitranga ny asabotsy 15 febroary ho avy zao. Baraingo nareo hoe inona? Firaisan'ny sampana ho an'ny chapelle militaire rehetra. Koa manentana antsika rehetra aho, tsy misy fepetra hoe taona zao ka hatramin'izao, fa fantatro fa tianareo chapelle militaire Pahibe. Misy fandaminana efa ataon'ny mpikarakara. Ny sabotsy maraina eto am-piangonana, eto amin'ny chapelle militaire no fotoana. Miaingeto dia makeo amin'ny bataillon militaire Pahibe. Itsika rehetra no entanina isoratra anarana any amin'ny sampana. Inoko fa ny sampana rehetrarehetra dia nentana ny mpianakavy finoana. Manantenako fa ny mpikambana iray dia ataona olona roa farafahakeliny ho amin'izany. Misy sakafo karakarain'ny sampana amidy amin'ny fotoana io. Koa mananteny izay fa ho avy maro sika. Pastera koa moa efa tonga raha teo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Mijorety izahay amin'ny alalan'ny sampana sekoly alahady, mampafantatra antsika ny fikasanay anamboatra ny antsoina hoe workbook. Izany hoe raha dika amintsika hoe bokinasa ilay izy na boky mpampianatra ho an'ny sampana sekoly alahady ary mahakasika ny kilasy tsirairay avy. Ka ity workbook izay kasainay atao ity tsy mitovy loatra amin'ilay boky lefa fahitantsika, fa ezahana mba hasarika kokoa, zany hoe misy sary tsara ao anatin'ilay izy, mety misy jeu ao anatin'ilay izy mba hahatonga amin'ny mpianaritsika ho liana amin'ny famakinana azy. Ka mahakasika izay indrindra ny antony nanentananay antsika. Maro amintsika manana talenta amin'ny resaka fanaovana sary, fanaovana design, fandrafetana boky. Koa manasa antsika izahay anantonanay hiara-iasa aminay sampana sekoly alahady ahafahana mandrafitra izany boky izany, ary mba hampiasany talenta ihany koa ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ka rehefa amin'ilay fotoana fampianarana sekoly alahady iny dia aza misalasala manantonanay fa atoronay anareo ny tompon'andraikitra ahafahantsika miara-miasa hampandrosoana ny tenin'Andriamanitra. Misaotra antsika rehetra, an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fifalianantsika ny mitonam-bavaka ny fanamasinana fanambadiana reto zany antsika Andriantsoa Toto Ajamaefa Brielle sy Rasolofon'ny rano anta fanilony aina, raha ao izy ireo dia hitsangana. Ny fandaminana amin'ny toeram-panomanana dia mandefa ny reto mpitandrina mpizadra raha reto izy ireo amin'ny taona fahatelo. Ngatahana hiakatra aty izy ireo zany mba mbaby zany.
ho an'ny manjakandriana raha mahandry ary lala solo herin'ny aina izy dia avy amin'ny sadapartany mananara firaisana zany faritra ny jorobe zany a avy any ny fiaviny ara-piangonana zany dia ny hoe Tampahibe raha Lambomanana ny Riaso ny aina avy any Antananarivo Atsimo indray izy a zanaky malaza Gileada atao kavana akato le manjakandriana dia amin'ny ankavia le Ampahibe zany mba ahafantaran'olona azy zany a reo izy reo zany a dia reo ny fiangonana pastera ny manjakandriana moa efa misy ny fandaminana dia misaotra anareo tonga zany ifampizara aminay a amin'ny zavatra rehetra ngataka ny bureau ny fiangonana zany a sy ny ireo folom-boninahitra zany a andray tanana azy ireo miaraka amin'ny mpitandrina. Soary tompo azo toerany ianareo dia raisitsika mitehaka izy ireo. Fahatatsika koa zany fa misy ny stagiaire mandeha miomana amin'ny fanaovam-beloma isika efa misy moa ny valopo fanao isan-tsampana efa fatatsika iny ny an'ny fiangonana fa itsika tsirairay koa zany mahatsiaro valisoa tokony malisoa zany dia afaka manomana valopo amin'izany. Ny bureau ny fiangonana dia afaka manomana valopo koa an'izay tsy nitondra avy anatranona amin'izay fotoana izay dia afaka maka amin'ny bureau ao zany anaovan'io antsika fakasitrahana azy ireo amin'ny fotoana izay anaovana an'izany izay fampiomanana antsika zany vakina amin'ny raha eto an-trany izany. Ny any pastera Charlot koa zany efa anatin'ny tety andro ihany fa holazaina amin'ny fandaharam-potoana hita amin'ny raharahany fiangonana trano zany. Ny pastera Charlot zany efa voalahatra ny alahady voalohany amin'ny volana Mars dia mihoana amin'izay tsika manaraka trano ny fandaminana ataon'ny bureau fiangonana isika. Iroso amin'ny rakitra isika misy ny fandraisana fanasan'ny tompo asaina ianao na vahiny na tompo-trano iombon-databatra amin'ny tompo. Ny tompo no manasanao.
antsika avy hatrany niry voalahatra dia tolotra ny tsodrano. Tanterahan'Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahalan'Andriamanitra izay mohoatra ny fahalany rehetra hitahy anareo sy nankonanareo ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana na fanamasina hitantana ny dinareo naiza naiza alehanareo hotahina raha mandeha hotahina raha mitoetra hatramin'izao koa mandrakizay amen. Voninahitra amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiadana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahana. Ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Mivelatra manoloana antsika zany nofo mandany Kristy zany aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy izay manasanay, be voninahitra, manana ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany. Feno fiderana anao nandanitra no serafimo sy ny kerobi mirakotry ny elany, ny anjely tsy omby alina alina ny ariky anjely ny mpaminy any ny apôstôly, ny martiora, ireo olombo avotra ao anatin'izany ny razanay malagasy efa tonga naminao. Ko mianty izay tompo, mba azy ombona amin'ny feno marobe nandanitra, ka hisantatra sady ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa io Jesosy tompo tamin'iny aliny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao fahatsiarovana. Iaraka izany koa no kapoaka rehefa niny izy dia hoy izy, misy tro amin'ny tiana rehetra fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny rehetra famelan-kelo, izao natao fahatsiarovana, naoviana naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana inareo mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray anan-danitro, indreto izay manao ny fahatsiarovana nahatongavany zanaka olona, ny fijaliany ny fahafatesany ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty, ary ny fiakarana amboninahitra, izy mifona mandrakizay ho anay. Miandry sy mitalaon'ny fiverenany tokoa izahay, mbo feno mivoninahitra ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina izao. Hoendry Kristy le tokona Kristy le tanteraka Kristy le naterina ny ray mandeha monjana teo amin'ny azy fijaliana. Re tompo ray anan-danitro, aoka hiasa ny fanahy masina,
le fanahy mahery, le fanahy tombo-kase mazanak'Andriamanitra anay. Miany taminao zay ry fanahy masina masin'ny mofo manamara amin'ny tenin'i Kristy, amasin'ny torak'izay amin'ny divay manamara ny ran'i Kristy. Ianao Andriamanitra tanteraka ny teny zanako malalanao satria ny fanahy masina ny mahary, mamelona, manamasina manome ny zavatra rehetra. Ka amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, o aminao Andriamanitra tsy tokoa, mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny lahy sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vankintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaoran'izay sorantsika dia firaisina amin'ny rano Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompandeha, fifavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka tsika anao nira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Kazarao moa zanak'Andriamanitra. Amen.
manasantsika hitsangana neritena oka isika imompo amin'ny vavaka faneritena manao hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanaka tompo tsy mendrika tafitra tompo tsy mendrika isinga zasontsona kanefa aza manatombatsy tsy mavamitsy eto no anoloranay mofinaina rano velona Jesosy Kristy ilay mampianatra antsika fa ny tenin'Andriamanitra dia mampiaona ny olona aminy manao hoe raiso hano ity ny tenako izao no atao fahatsiarovana. raiso ny tenako no ny teninao ary ny rako ho fiainana. Jesosy Kristy izay manambara fitiavana manao hoe sotrona rehetra ity fahiteno rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny maro famelan-kelo izao natao fahatsiarovana laovinana ovinana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo vevina ndraraka izay mety izao sakramenta masina izao any mpanahy mavoky za amin'ny ara-sakafo mifanjakany lanitra misaotra tompo mamy ny fitianao amen. Hoe ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao aminy koa ianareo rehefa renareo miteny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo ao aminy koa ianareo rehefa nino nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka miteny fikasana amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no izay mitombo-kase ny fanahy masina izaminy anao ny rakim-pisaorana.
anareo aneny tompo ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavana aminareo aneny tompo ka hiantra anareo nandratra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika tompo. Voninahitra ny amin'ny avondrina ho an'Andriamanitra ary fiadana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Ny bro ny AFF mba mihaona mitandrina rehefa avy eo. Thank you.